maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ataovy eo ambany masontsika ry avana ny salamo fahatelopolo amby zato andininy rehetra. Salamo fahatelopolo amby zato mitsangana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: tao amin'ny lalina ny antsoko anao Jehova o, Tompo enoy ny feko, aoka ny sofinao ihany tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandini-keloka ianao Jehova o, iza no hajanona Tompo? Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Ny andry an'i Jehova aho, ny andry azy ny fanahiko, ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo mihoatra no fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena ny Jehova ry Israely, fa eo amin'i Jehova no misy famindram-po sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Hivavaka isika. Nofoazonao maraina izahay ry Tompo, ary navoakanao tamin'ny isa-tokantrano, ny avinay tsiraray avy. Ampiombonao eto, ary mahatsiaro ny famarina ny teninao, fa razana iray tokoa izahay, na zarazaray ny tafo samy hafa azy, samy zanakao Andriamanitra. Indrisy anefa Tompo, fa indraindray dia vakivakin'ny ota malaky mahazo anay ny fiombonanay. Ko eto no angatahanay ny famelan-keloka avy aminao, mba hahatonga firaisana marina aminao Andriamanitra, ary ampifandray anay samy mpanomponao koa. Meo anay ny fanahy masina, mba hitarika anay amin'izay rehetra atao eto, ka hoanitra ankasitrano elohan'ny seza fiandriananao, fa nateram-boninahitra sy fiderana itony fotoana itony. Nefa indrindra koa irinay, mbola handrenesana indray ny teny mamelona, ny teny mampitombo amin'ny finoana, ny teny hanavao, ny famalinay, ny eny masina amin'izay iraka ampanaovina ho anay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Jeremia 7:20 manomboka eo amin'ny 9:12 hatramin'ny 12:20. Jeremia 7:20 hatramin'ny 12:20. Naraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo isika. Ary ny mpisorona sy ity firenena rehetra ity, dia efa nilazako hoe izao ny lazain'i Jehova: aza miaino ny tenin'ny mpaminaninareo, izay maminany aminareo hoe indro ny fanaky ny tranon'i Jehova, ampidiana faingana avy an'ny Babilôna, fa lainga no vinaniny aminareo. Aza miaino azy fa manompo ny mpanjakan'ny Babilôna, dia ho velona ianareo, fa nahoana no rava ity tanàna ity? Fa raha mpaminany tokoa ireo, ary raha ho aminy tokoa ny tenin'i Jehova, dia aoka hifona amin'i Jehova, tompony maro izy, mba tsy ho lasa ho an'ny Babilôna koa ny fanakasisa ao an-tranon'i Jehova sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ato Jerosalema. Fa izao ny lazain'i Jehova, tompony maro: ny amin'ny andry sy ny tavin-drano lehibe sy ny fitoeran-tavin-drano, ary ny amin'ny fanaka hafa izay mbola sisa amin'ity tanàna ity, dia izay tsy nalain'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, fony izy nitondra ny Jekonia zanak' Joiakima mpanjakan'ny Joda ho babo avy tany Jerosalema ho an'ny Babilôna, mba amin'ny manakaja rehetra amin'ny Joda sy Jerosalema. Eny, izao ny lazain'i Jehova, tompony maro, Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny fanaka izay sisa ao an-tranon'i Jehova sy ao an-tranon'ny mpanjakan'ny Joda sy ato Jerosalema: ho an'ny Babilôna no hitondrana ireo, sady hitoetrana izy ambara-pahatonga ny andro amangiko azy, hoy Jehova, dia vao hoentiko miakatra izy ka ampodiko amin'ity tanàna ity. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitombo ao anatintsika ny ry havana ny fahasoavan'ny Tompo, ary indrindra ahery ao amintsika mandritra ity fotoana ity
ny asany fanahy masina. Jeremia 7:20 andininy 1:10 hatramin'ny farany. Raha mamadika kely ny pejy isika dia mahita ny soramandry mitarika antsika ny amin'ny izay mety ho votoatin'izao soratra masina izao. Ny fambaboan'ny Babilôna sy ny fampirisian'i Jeremia ny mponiny Joda hitondra ny ziogan'ny Babilôna. Zany hoe manambara ny mpaminany Jeremia amin'ny mponiny Joda izay nanirahany tompo azy ny hoe ekeo ilay fahababoana. Raha tonga amin'ny zavatsarotra zany ny olona anankiray na ny ankonana tahaka ny nanirahana ny Jeremia tamin'ny mponiny Joda dia miteny ilay mpaminany na ilay mpitandrina mamangy hoe ireto fa zao ilay izy. Raha ianao ny tenenana an'izany dia ahoana? Ianao marary vangina ireto hoe efio eo. Raha manao manjo moa dia ahoana koa zany? Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mety manana baiboly feno andin-tsoratra masina voafantopantony ianao ka tsy pianao manokana. Mba avereny dinihana hoe karazana andin-tsoratra masina toy inona no voatsipika ao. Azoko antoka dia voatsipika ao no hoe ny zanako saisan'ny tanako atitiko ihany. Mampisalasala ny mety ahitana hoe raha misy te anaraka aoka izy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka. Tsy dia lavitra no izany riavana ny afatra ampitondrainy Andriamanitra an Jeremia mpaminany. Mampitandrina ny hoe tandremo fa misy mpaminany izay tsy miteny afa-tsy zavatra afinaritra ny sofinao ihany. Any ampahababoana ny zanak'Israely, perikopa manoloana antsika izay anjara mofinaina amin'ny tontolo andro dia milaza hoe rehefa nalainy ny Babilôniana ny fanaka tao amin'ny tempoly tany Jerosalema, niaraka tamin'ireo atao hoe olo-manakajy, olon-dehibe amin'ny saranga, dia hoy ny tompo hoe niany mbola ho taomina fa ny mpaminany sandoka kosa aminao hoe tsy ho ela dia averina any Jerosalema ireo fanaky ny tempoly norobain'ny Babilôniana ireo. Ho Jeremia, aza miaino ny mpaminanareo fa lainga ny vinaniny aminareo. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha manaiky ho iraka ny tompo isika dia tadidio fa iraka milaza na miteny arak'izay anirana antsika. Ny mpaminany dia mpilaza ny afatra Andriamanitra ary arak'izay ampilazain'Andriamanitra no ampitainy amin'ny vahoakany. Aleo sary an-tsaina hoe misy mitory-teny ho sitrany ianareo ho afaka ny olana ara-panambadianareo, fa ny mpitory-teny mana dia manao hoe matoki ao anatin'izao sehitra izao, izay fotsiny. Izy ireny henon'ny olona dia fantatsika eny amin'ny fiarahamonina fa irodoroton'ny olona ireo manao teny mandrobo. Ny zaza ao an-kibonao dia ho lasa lafatsy vavy arak'izay eko. Ao ovaina, ahodina, ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Iza no voapetaky ny vy mamay amin'izany? Isika ry havana dia mpaminany, fiangonana dia mpaminany, irak'Andriamanitra hitondra afatra. Tandremo, aza mitondra afatra izay tian'ny olona ho renesina, fa entony afatra tian'Andriamanitra ho teneniny. Maneke ho iraka arak'izay tian'Andriamanitra ampanaovina antsika. Ny afatra faharoa ao anatin'izao dia hitantsika eny amin'ny andininy 9:20. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, raha mpaminany tokoa ireo ary raha ho aminy tokoa ny tenin'i Jehova dia aoka hifona amin'i Jehova tompony maro izy,
mba tsy ho lasa ho an'ny Babilôna koa ny fanakasisa ao an-tranon'i Jehova sy ao an-tranon'ny mpanjakan'ny Joda sy ato Jerosalema. Maneke ho iraka feno vavaka fibebana. Raha tena mpaminany tokoa, raha tena mpitondra hafatra tokoa, dia aoka hifona amin'i Jehova mba tsy toy intsony ny endriky ny fahababoana samihafa. Tsy ho tomina indray ny mbola tavela hifona amin'Andriamanitra hoy ny afatry Jeremia mpaminany. Tsy teny ihany ry havana no mahampanompo, fa ny fiainam-panahy indrindra koa. Manambara izay sitrapon'Andriamanitra ny mpaminany fa mivavaka indrindra koa izy. Mifona ho an'ny vahoaka ary manana fiainam-pibebana ho an'ny tenany. Ry havana malala, ny tena herin'ny irak'Andriamanitra dia ny vavaka. Tsy ny teny eo imolotra fotsiny, fa ny resaka atao amin'Andriamanitra miainga avy amin'ny fo sy amin'ny finoana. Maneke ho iraka feno vavaka, maneke ho iraka ny tompo amin'ny asa rehetra izay ataontsika, dia ho hitanao ny herinao, ny herintsika irak'Andriamanitra tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny vavaka indrindra koa. Ny fahatelo, ny olona manaiky ho iraka dia tena mahatoky ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ery amin'ny andinin'ny farany amin'ny anjara mofinainantsika dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: ho an'ny Babilôna no hitondrana ireo, sady hitoetrana izy ambara-pahatonga ny andro amangiko azy, ho Jehova, dia vao hoentiko miakatra izy ka ampodiko amin'ity tanàna ity. Ny olona manaiky ho iraka dia mahatoky tsara ny fomba fiasan'Andriamanitra, ny fotoanany, ny fanaony. Hoy ny Tompo, mbola hoentina koa, rehefa mamaky eo aloha eo mantsika dia hoy ny Tompo hoe mbola hoentina koa ilay sisan'ny Babilôna, fa izao ho avy ny fotoana amangiko, izany hoe hitondrako famonjena, ary amin'izay fotoan'izay dia averina any Joda ny fanaka tao amin'ny tempoly. Ny olona manaiky ho iraka dia tena matoky ny fotoanan'Andriamanitra amin'ny asany, ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa maniraka. Tsy manao izay tian'ny olona Andriamanitra hoe ay maika be nareo hamerenana an'ilay fanaky ny tempoly, andao ary. Fa manao izay tiany koa Andriamanitra, fotoana voatendriny, fomba fiasa araka ny sitrapony. Koa amin'izany ny olona manaiky ho iraka ny Tompo dia tsy kivy na dia tsy vetivety aza ny vokatry ny asa izay nanirahana. Matoky ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ny faharoa, ny famonjena izay ataon'Andriamanitra dia tonga amin'ny fotoanany. Famonjena ao anatin'ny olana samihafa mety mahazo antsika, mety tsy maintsy hisy fiaretanao, fa fampaherezan'Andriamanitra ao anatin'ny fiaretana ary fanantenana omen'Andriamanitra ny amin'ny famonjeny ao anatin'ny faharetana. Mijanona ao mahatoky raha manaiky ho iraka ny Tompo isika. Ny fehindriavana dia mba ho iraka, manaiky ny iraka ny Tompo, handeha amin'ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fahafenon'ny vavaka sy ny fahatokiana ny fitondran'Andriamanitra isika. Ity tontolo andro ity ho fenonao ny fanekenao ny iraka ny Tompo amin'ny fahamarinana, amin'ny fiainam-bavaka ary amin'ny fahatokiana. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao noho ny fotoana izay nahafanay ny ombana indray tamin'ity fanompo-pivavahana ity. Nampahafantarina ho anay fa ny tena mpanompon'Andriamanitra manaiky ho iraka dia tsy mandositra ny zava-misy, mitondra ny vahoaka hiatrika izany miaraka amin'Andriamanitra, araky ny teny ampitondrain'Andriamanitra fa tsy izay tiana olazaina na tiany hafa horenesina, ao anatin'ny fiainam-bavaka fa tsy ny kitoto ara-panahy, ary indrindra feno fahatokiana.
misaotra Tompo no ny fampahirezana omenao anay tamin'izany afatra izany. Aoka ho matoky amin'ny teninao ary izahay, ary ho mamisira ny teny alokon'ny vavanay amin'ireo manodidina anay sy fanerasera aminay amin'ity tontolo andro ity. Aoka ho mpitondra fanantenana, miorona amin'ny fampanantenana ao Andriamanitra izahay, fa tsy mpanao kobaka ambava eny amin'ny sehatra metrahana ao anay. Aoka hisahijoro amin'ny fahamarinana izahay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, ka tena ho vavolombelona mahatoky iraka miavaka eny amin'ny fiarahamonina. Enganery Tompo, ny fanahinao masina no mbola anampy anay hitahiry sy hainy izany teny izany, izary izany teny izany koa amin'ny hafa. Dia tonononay eo aminao ny tontolo andronay, ny fandaharam-potoananay amin'ny asa aman-draharaha, fikarakarana ny ankohonana, ny fandaminana samihafa any amin'ny barao isan-tsokajiny mety andehananay. Hialo avy renitry Tompo, dia hivavaka manokana ho an'ny mpianatra izahay, indrindra ireo miatrika BEPC. Ry Tompo Andriamanitra eo, ianao tompony saina sy ny fahaizana, anohana ny zandrinao, ary indrindra mbola ampatsiahy azy ny zavatra rehetra. Hiara-mandinika ny lazahadina aminy ianao, hiara-hitondra ny tanany manoratra izay mety ho valy ny fanontaniana. Dia jereo koa ny ray aman-dreny miombona amin'izany fanalana fanadinana izany, indrindra ny tompona andraikitra ara-panjakana, mba handeha amin'ny fahamarinana araka ny sitraponao ny asa tanterahany izy ireny. Tonona aminao ny fiangonana manerana ny tany, fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, ny ezaka rehetra amin'ny fantarana ambandain'ny fiangonanao, ireo tafika masina samihafa anisan'izany izay irotsahana an-tsehatra miainga eto amin'ity fitandremana-ty any amin'ny sondamparitany larana 7, ny fikerezanay ny tsirairay, zanakao Andriamanitra, hijoro ho fahazavana eo amin'ny sehatra misy azy. Amin'ireny rehetreny Tompo, dia atao fantatray fa tantananay amin'ny tanagavanany fahamarinanao ianao. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny uniana sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mipakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantsonareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Mandiana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.